mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray izay manaraka izao fandaharan'izao tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity anio ity alohan'ny deratsika any amin'izany efa dia hivavaka izay. Andriamanitra tsara ny zon-danitra mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny amin'ny fitiavanao lehibe sady mahagaga ary ihany koa ny fitarihanao anay. Misaotra Tompo aho izay manaiky ho eto amin'ny ankehitriny ary mangataka aminao mba hanovanay mandrakariva ahafahanay ho amin'ny fahamasinana hatrany. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe mpisorona mandrakizay ao amin'ny lamin'ny Melkizedeka. Asaiko ianao maka ny Salamo 10:100 ao anatin'izany dia makafaka ny mahatokana ny fisoronan'i Kristy isika ary ihany koa ny fananana fanantenana lehibe izay azontsika ao amin'ny fisoronan'i Kristy izay any an-danitra. Men'Andriamanitra fanjakana mandrakizay ny Mesia sy fisoronana ambony indrindra dia ny lamin'ny Melkizedeka. Manisy tombo-kase ny teniny amin'ny teny fikasana manetsiketrika ny Tompo. Ny fianianan'Andriamanitra tsy lefitra amin'ny fanomezana atsika sorona tonga lafatra dia mariky ny fahasoavana. Ny fahotan'ny olona sy ny fikominy ankariary dia mahatonga an'Andriamanitra andao ny olony hatrany kanefa ny fianianan'Andriamanitra dia tsy miova ary miantoka ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fanohanana sy ny fanafoanana ny didi-pitsarana amin'ny olombelona izay mibebaka. Ny fianianana avy amin'Andriamanitra dia mampiditra singa vaovao amin'ny fanekena tamin'ny Davida tamin'ny filazana fa mpisorona koa ny Mesia mpanjaka. Tsy afaka nanao ny asan'ny mpisorona Levita mihitsy ny mpanjakan'ny Israely rehefa miresaka momban'ny mpanjaka na ny olona manao sorona ny soratra masina dia midika izany fa nitondra fanatitra ho an'ny mpisorona izay tena nanolotra azy ireny tokoa izy ireo. Ny Salamo 10:100 dia nampiavaka ny Mesia mpanjaka tamin'ireo mpanjaka sy mpisorona hafa teo amin'ny Israely. Ny fisoronana mandrakizay ny Kristy dia avy amin'ny Melkizedeka izay sady mpanjakan'ny Salema na ihany koa Jerosalema no mpisoron'ny Andriamanitra avo indrindra. Tsy miresaka momba ny Davida mpanjaka na ny mpanjaka Israelita hafa mihitsy ny testamenta taloha ho manana ny fisoronana araka amin'ny lamin'ny Melkizedeka afa-tsy io Salamo 10:100 io. Mazava ho azy fa miresaka momba ny mpanjaka sy mpisorona miavaka anankiray teo amin'ny tantaran'ny Israely ny Salamo. Asaiko ianao ny hamaky ny Hebreo 7 ihany koa izay tena misy hevitra mafonja tokoa mahakasika ny fisoronana izay nataon'i Kristy. Maha-mpanjaka an'Andriamanitra azy no mpisorona mandrakizay Kristy dia manana fahambonin-javatra tsy nisy toa azy noho ny mpisorona sy ny mpanjaka olombelona. Noho izany mety azo fanantenana isika. I Kristy dia manohana fifanekena ambony kokoa izay miorina amin'ny fianianan'Andriamanitra fa tsy amin'ny fampanantenan'olombelona tsy akory. Manompo ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra izy, tsy misy fiantraikana amin'ny ota na ny fahafatesana ny fisoronany toy ny amin'ny mpisorona olombelona izany ka afaka mifoana sy mamonjy ny olony mandrakizay izy. Ny asa fampihavanana ataon'i Kristy amin'ny maha-mpisorona tonga lafatra azy sy feno fangorahana dia manome antoka ho ahy sy ho anao mba hitoetra eo anatrihan'Andriamanitra. Ny fanjakam-pisoronana an'i Kristy izany dia hanafoana ny fitondrany ratsy tsy ao am-pon'ny olona ihany fa eto amin'izao tontolo izao ihany koa. Hitandrina ny fampanantenana ao amin'ny Salamo 2 izy fa ny firenena sy ny mpanapaka rehetra ozy izy dia hiara-ny fitsaran'i Kristy Jesosy. Ny fisoronana mahatalanjon'i Jesosy dia manao fitakiana tanteraka ny amin'ny fankatoavantsika sy ny fitokiantsika. Raha fitinina avokoa izany rehetra izany dia fitiavana antsika. Ninona zavatra nataony
sy mbola ataony ankehitriny dia fitiavany antsika mba ho voavonjy, mba hiara-njaka aminy any amin'ny lanitra vaovao sy amin'ilay tany vaovao, satria isika izao dia noforonina mba hanjaka ho amin'izany mahazanak'Andriamanitra antsika. Any mahazanak'Andriamanitra anao ary ireny ianao mba hanjaka ho aminy ihany koa. Dia mangataka ny fanaina masina isika mba hanoro atsika, hankahery atsika, hanetsy atsika amin'ny fahadisoana, kanefa kosa hampitoetra atsika amin'ny fanarahana an'i Kristy. Afaka ary isika. Ianay tsara an'izin-danitra mbola velom-pisaorana anao izahay eny amin'ny teninao izay nomenao anay an'io. Tsy tonga lafatry izahay fa tena be fahotana ka dia fonanay feno am-pelantananao. Tompo ho tantana amin'ny tananao mahery izay, tsy ho solafaka, tsy hania, tsy ho very hevitra fa toky mandrakariva ny amin'ny fitantananao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.